anatin'ny fotoanany fandinian'ny tena sy ny fibebahana isika ankehitriny. Ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana fa amin'Andriamanitra ray sy Kristy tompontsika. Amen. Ny Luka toko 5 ny Andinin-Tsoratra ka hatramin'ny 2:30 no akatsika ny afatry ny tompo. Ny perikiopa telo ry havana dia samy miantso antsika ho amin'ny fibebahana avokoa, na ny mpaminany efa niantso mafy mba hibebahan'ny Israely. Jesoa eto miteny tsy avy antsy ny marina ho fampanota mba hibebaka. Ary ao amin'ny 𝗥𝗔𝗩𝗘𝗍 koa dia efa nilaza, tsarovo nandraisanao nandrenesanao ary tany mafy ka mibeba. Antso amin'ny fibebahana amin'ny fotoana toy izao ry havana malala mba andraisantsika ny famonjena. Eto amin'ity Luka toko 5 ity ry havana dia asongadiny eto fa amin'ny Jesoa dia tsy misy sakana ny fiantran'Andriamanitra, tsy misy fetra ny fitiavany Kristy. Natao ho an'ny olona rehetra ny filazantsara. Afaka manompo an'Andriamanitra avokoa ny olona rehetra rehefa antsoiny tompo izy. Na inona sehatra misy azy, na manahoana toerana misy azy eo amin'ny fiarahamonina, tsy misy fanavakavahana, ara-poko, ara-piaviana, ara-tsaranga ao amin'ny tompo. Mitovy avokoa ny olona rehetra eo anatrin'Andriamanitra ka afaka anatona azy avokoa. Karazan'olona maro izany raha mandinika ny soratra masina tsika no natsony Jesoa mpianany. Misy amin'izy ireny mpanarato, misy olon-tsotra, misy manam-pahaizana, mpiasa-panjakana, ary misy milaza aza fa misy aringe amin'izy ireny tsy mahay mamaky teny sy manoratra akory nefa lasa mpianatry ny tompo. Magaga ny fitiavan'Andriamanitra eto ry havana malala. Miantso ny olona rehetra izy, miantso ny mpanao ratsy ihany koa izy, miantso ny mpanota izy toy ny mpamoretra mba ho isan'ny mpianany. Fa maninony Jesoa no miantso ny olona rehetra? Jesoa ihany eto mamaly ny fantaniana. Tsy ny finaritra mila mpanao fanafody fa ny marary. Tsy ny finaritra ny mila dokotera, tsy ny salama mila dokotera fa ny marary. Te hanavitra ny olona rehetra ny tompo, te hanavitra ny mpanota izy, ary manana lalana tia nitondrana ny olona tsirairay avy. Koa alohan'ny idirantsika ary amin'ny fizarana voalohany, lohateny ny Toriteny moa dia zao ny hoe ny antso ataon'i Jesoa. Ny antso ataon'i Jesoa Kristy dia miantefa amin'ny mpanota, tsy avy antsony marinao fa ny mpanota. Hoy ny voalazany Andininy 2:30. Alohan'ny idirantsika amin'izany ny havana dia hira ny 𝗥𝗔𝗩𝗘𝗟𝗢𝗡𝗔, feo siako, hira ny antema 2:20 Jehovah tomponay eo, ary ny hira zay santatry ho amin'ny Pasika anaon'ny dera ry zanaky ny ray. Thank you.
antso miatefa amin'ny olona mpanota ny antson'i Jesoa Kristy. Tsy avy antsony marina aho fa ny mpanota. Tsy antsony olo marina nahatongavako fa iantso ny mpanota. Manahira ny avana zany amin'ny fomba fisainan'ny olombelona, zany fiasan'Andriamanitra zany, nefa dia zay no izy. Hitantsika tsara fa raha ny antso Ary Levy na Matio Jesoa mba hanaraka azy, dia nisy mihitsy aza fotoana niarahany sakafo tamin'ny tao an-tranony, ka nanao fanamariana moa ny reo olona sasany manao hoe nahoninareo miara-mihinana sy misotro amin'ny mpamorian-ketra sy ny mpanota. Any amin'ny kilasina ho isan'ny mpanota ny mpamorian-ketra, satria izy ireny dia tena mpanararoatra, izy ireny dia tena maka ny sy tokony alaina ary nameny ny paosiny natongavany. Ary 𝗤𝗡𝗎 nampona batisa aza dia efa niteny tamin'izy ireny manao hoe aza mampandoa mihoatra no zay rehetra notendrena halainareo. Miantso ny mpanota Jesoa Kristy, zany no nahatongavany. Mazava ny valitenin'i Jesoa eto, tsy iantso ny olo marina no nahatongavako fa iantso ny mpanota. Matoa isika mbola antsoin'Andriamanitra dia mahay zava-manetry tena fa mpanota isika. Samy manana zay nahadiso azy avokoa ny olona rehetra. Ary fotoana ny karema zao, fotoana ny fandinihan-teny, samy mpanota eo imasin'Andriamanitra avokoa ny olona rehetra. Ny olona toy izany anefa no antsoiny Jesoa hanaraka azy, antso mpitiavana, antso amin'ny fipebahana, antso mba hiara-miasa aminy. Samy nanana ny tantarany ny tsirairay avy. Mety efa amiko, mety efa aminao ny antson'i Jesoa Kristy. Zereo tsara ny apôstôly Paoly, olona mpanenjika ny fiangonana ary tena mpanenjika fatratra amin'ny fiangonana, nefa na dia natsoiny Jesoa mba ho hirany, hitory any amin'ny 𝗤𝗍𝗘𝗏𝗔. Zany no nahatonga azy teny manao hoe mahatoky ka tokony ekena amin'ny fankasitrahana rehetra zao teny zao, tonga tetỳ ambonin'ny tany Kristy Jesoa aninona hamonjy ny mpanota. Dia hoy ny apôstôly hoe amin'ireny izaho no lohany, izaho no lohan'ny mpanota, nefa natsoina aho. Timoty voalohany toko fahalohany andininy 15. Nantsoina na dia ny lohan'ny mpanota azy mba hanao ny asan'Andriamanitra, mba hitory ny filazantsara. Vanim-potoana ny karema zao, manetretena eo amin'ny tanàn'Andriamanitra fa samy mpanota isika rehetra. Aoka mba ho tahaka izany isika rehetra, tsy anjely isika akory fa olombelona mpanota isika. Antsoiny Jesoa mba hanatona azy, mba hanao ny asany. Ary rehefa antsoiny Jesoa dia manapa-hevitra avy hatrany. Aza mba efa tena ho marina ry havana eo an'Andriamanitra. Zany ny bebahantsika isan'andro raha mbola alohan'ny atory fo maraina mangataka zany famindrapon'Andriamanitra zany. Fa iza moa aho, iza moa isika? Isika ve no mendrika, isika ve tsara fanahy, tsara toetra no antsoin'Andriamanitra? Tsy ry havana. Isika no mpanota, efa nanitahaka ny ondry. Isika efa nanao zany ampahalelan'Andriamanitra. Fa antsoin'Andriamanitra isika, antso-pitiavana zany. Antso-pitiavana mety efa amintsika amin'izao karema zao. Raha mbola misy antso renao ho amin'ny asan'Andriamanitra, maneke. Fa fitiavan'Andriamanitra anao zany, tian'Andriamanitra ny ahavoavonjy anao, andraisanao ny famonjena. Aloha nidirintsika fizarana faharoa ry havana. Hira roa avy hatrany ray ny ray-ny fihesiako. Didy vaovao no omeko anareo. Eny aiko. Tsy lalaiko aminjeko ny fanahinao. Famonjena no mena kanefa tsy pahanao. Menatra aho ry mpamonjy, mamelano mpanomponao. Fa ny tena sy fanahy omeko anao. Ireko izao.
fa ny antso Ary Levy Jesoa Kristy lay mpanota dia tika tsara ny zava-misy fa nitsangana izy nanapa-kevitra avy hatrany izy. Ny antson'i Jesoa ry havana malala faharoa dia zao antso manova ny tantaran'ny mpanota, manova ny tantaran'ny mpanota. Hoy ny voalaza hoe tsy avy antsy ny marina aho fa ny mpanota mba hibebaka. Tsy hoe miantso fotsiny Jesoa Kristy fa misy tohiny hoe mba hibebaka. Ka raha nisan'ny olombo antso ny tompo ianao nefa tsy mety mibebaka dia mandringa zany fanorantenanao zany. Raha mbola ny monimonina ny 𝗁𝗍𝗍 sy mpanora-dalàna manatrika amin'ny fananasana nataon'i Matio teto dia nilazainy am-pamorian-ketra fa tsy ny finaritra ny mila mpanao fanafody fa ny marary. Ko raha miantso an'i Matio izy, Matio zay teo mpanaovana ny asany satria mpamory-hevitra izy, dia ny anova ny tantaran'io lehilahy io, ny anova ny tantarany no tanjon'i Jesoa Kristy. Ary natsapan'izany Matio, natonga azy avy hatrany dia nitsangana. Tiany Jesoa hiala amin'ny toetra ratsy ny Levy. Ary tratra ny tanjony eto. Fa na ny fihetsika izay nataon'ny Matio aza na Levy dia milaza io fiovana io. Voalaza fa nafony avokoa ny zavatra rehetra ka nanaraka an Jesoa avy hatrany izy. Nafony ny zavatra rehetra izy
zany hoe teo am-pamorian-ketra izy misy nafony ny asany fa nanaraka ny Jesoa izy. Nitsangana niaraka ny Jesoa izy. Volaza ry havana fa raha miteny hoe nitsangana ny soratra masina ento nahafony ny zavatra ka nitsangana, dikany teny hoe mitsangana dia manambara fitsanganan'ny tena maty. Ao amin'ny filazany tsara ny teny hoe mitsangana dia mitsangana maty hoe ny heviny, fitsanganan'ny tena maty, anastasisme filaza azy ny teny grika, fitsanganan'ny tena maty. Zany hoe tahaka ny nitsangana tamin'ny maty mihitsy Matio eto, niala tany amin'ny fahalovana, miditra any amin'ny fiainana vaovao. Zany ny olona tsony tompo, te hanova ny tantaram-piainany Jesosy Kristy. Niala tao amin'ny endrim-pahafatesany rehetra, nanaovany tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra, fa tonga any amin'ny fiainana vaovao miaraka amin'ny Jesoa. Niova tanteraka ny fiainany, niova ny tantaram-piainany. Hitantsika tsara fa faly izy, lasa mpizara fifaliana, nanao fanasana lehibe, ilay olona mpangoroka rena teo aloha lasa mahafoy, nizara fifaliana. Ry havana rehetra amin'ny tompo, zany ny tiany Jesoa iainantsika amin'izao andro karema zao, te hiantsoantsika izy eo amin'ny fahotantsika mba hialantsika amin'izany. Ny antsony tompo dia ny atonga antsika mba hibebaka. Fa sao misy olona efa tsoy ny tompo nefa tsy mety miala amin'ny ratsy fanaony, ny fomba fanaony zay tsy mendrika. Fa ny fotoana ny karema zao ry havana malala, andeha hibebaka isika, andeha hiala amin'izay toetra ratsy tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra, fa te hanova ny tantaram-piainanao Andriamanitra, te hanova ny fomba fijery ny olonanao Andriamanitra, hoe izy ianao taloha ary izy ianao zao, zay efa natsony tompo. Ny olona zanak'Andriamanitra, ny mpanompon'Andriamanitra, atson'Andriamanitra, miova ny tantaram-piainany. Raha tena manaiky ny antson'Andriamanitra izy, miova ny tantarany. Hafa ny fijeriny olona azy taloha ary hafa ny fijeriny olona azy ankehitriny. Fa tsy hoe indra koto-zafy ny any angeny no andekisisy ankehitriny, hoe izy taloha iny any fa ny akanjony fotsiny mody niova, fa ny ao anatiny tsy niova. Tsy zany le havana amin'ny fanoran-tena tena miavao tanteraka, nakany nitsangana tamin'ny maty, niala tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana, fivampo, fiovan'ny toe-tsaina, fiovan'ny fijery, fiovan'ny fanao. Zany natao hoe fibebahana, fankatoavana, tsy misy fisalasalana ny asan'Andriamanitra araisina amin'ny finoana zany. Miantso ny mpanota ny tompo te hanova ny tantaram-piainany. Ry havana rehetra ny tompo, tsy hoe sambany angamby androany anaovana en'izany tantaran'izany fiatsony zany. Fa voanambara teo ny hoe Saolane tonga Paoly niova hatramin'ny anarany, raha tsy laza teo aloha fa tonga fanaka voafidy ho ny soratra masina, ho fitondrana ny anaran'ny tompo izy. Ary Paoly apôstôly no nilaza manao hoe raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy. Tsy olona teo alonana amin'ny fomba ratsy ny tsony, fa olom-baovao, efa lasa ny zavatra taloha. Te hanova ny tantaram-piainanao Jesosy Kristy. Aoka ampy izay ny andro lasa nandehanana tamin'ny fanaon'izao tontolo izao, andeha iavao fa andro faran'izao. Ianao atsony tompo, te hanova ny tantaram-piainako sy ny tantaram-piainanao Jesosy Kristy. Momba efa niala tamin'ny ratsy fanao ve? Zava-maika aza ny ratsy fanao teo aloha ny antombo. Mila mibebaka. Efa tena mibebaka ve? Efa tena nanenina tamin'ny ratsy ve? Fa zany enenina tonga ny fahatezan'Andriamanitra ka nahatonga ny Jehovah naniraka ny Asirianina hoe nefa mpaminany tsy nety mibebaka ny Israely dia ny faizin'Andriamanitra izy. Ny faizin'Andriamanitra nentiny ho babo. Satria efa niteniny ny mpaminany, efa nananatra ny mpaminany, fa tsy nety ny ain'ny Israely. Ohatrany koa ny ambarany 𝗥𝗔𝗍𝗍 dia akanjo fotsy ozy izy. Zay olona efa nibebaka, fa misy tsy mety mibebaka, fa misy kosa zay nibebaka dia
andova fiainana izy mitantara-piainanao ankehitriny driavana aoka iova ny tantara ratsinao rehetra fandeha anaraka ny Kristy fa firy taona zay firy volana zay na maleno ny antso ny tompo resy lahatra vetsika fa zay olona tsy ny tompo dia mivadika ny tantara mpiainany mivadika mipejy ny tantarany sahy ary manao dingana lehibe tahaka ny Matio eto fa na dia mpanota asika anaiky ho avao sy ny tompo ka ho tonga olombo avao dia aza manaraka ny fanaony zao tontolo zao intsony andany andro amin'ny fanaony zao tontolo zao andeha andany hiaraka amin'ny Jesosy Kristy mba ho avotany Jesosy tsika satria Jesosy no manampy atsika hiala amin'izany ratsy fanaotsika izany fa tsy avy antsy ny marina tokoa izy fa ny mpanota 𝗠𝗵𝗵𝗷 manampy anao Jesosy miala amin'ny fahotanao ka meteza hanaiky azy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao hira farany movy mba fantatrao fa tsy hoely atsony ny avian'ilay tsy toa lanitra ny tema fa 12 ny hira farany. Toriteny
Andriamanitra neny voninahitra. Amen.